Matthieu toko fahavalo amby roapolo. Matthieu toko fahavalo amby roapolo. Andininy voalohany. Matthieu toko fahavalo amby roapolo. Andininy voalohany. Ary tamin'ny aliny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy horohoro-tany mafy fa ny anjelon'ny Tompo nidina avy tany an-danitra, dia nakeo ka nanakodiany vato dia nipetraka teo amboniny. Ary nijery azy, ny fijery azy dia tahaka ny elatra, ary ny fitafiny fotsy tahaka ny oram-panala, ary ny mpiambina ny vadi-po no ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Ary ny anjely namaly ka nilaza tamin'ny vehivavy hoe, aza matahotra ianareo, fa fantatro fa Jesosy izay efa nombona tamin'ny azo fijaliana no tadiavinareo, tsy ato izy fa efa nitsangana arak'izay nolazainy. Avy ka jereo fa taony nandrin'ny Tompo, ary nandeha faingana, ary mandehana faingana, ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary indro mialohanareo ho any Galili izy, any no ahitanareo azy. Indro efa nilaza taminareo ao. Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo, sady natahotra ny faly indrindra, dia niazakazaka ilaza tamin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe finaritra, ary izy ireo nanatona, dia niazona ny tongony ka niankohaka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra, fa mandehana ka sao makany Galili ny rahalahyko, fa any no ahitany ahy. Ary no nandeha izy ireo, indreny ny mpiambina sasany nakany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohan'ny mpisorona ny zavatra rehetra izay vao niseho. Ary rehefa niangona izy mba miloa olona, dia niara-ny hevitra ka nanome vola be ny miaramila, ary nanao hoe lazao hoe ny mpianany no tonga alina ka nangalatra azy raha sendra natory izahay. Ary raha milaza izany amin'ny gouvernoura izahay, dia ampiaiky azy ka nanao izay tsy hampaninina rareo. Corruption be zany. Dia nandray ny vola izy ka nanao araka ny teny nomeny azy, ary izany teny zany dia naheliny jiosy mandrak'androany. Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nankany Galili ho any amin'ilay tendrombohitra nasainy Jesosy alehany. Ary no nahita azy izy dia niankohaka fa ny sasany nianahana. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena ny fahefahana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra najiriko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Halleluja. Zany ny atao hoe teny fiainana. Teny fiainana milaza nitsanganan Jesosy tamin'ny maty. Rehefa nomeny Tompo an'io teny io tamin'ny maraina dia nahery mihitsy hoe zavatra rehetra dia ny Tompo atao ary mifeny zavatra rehetra izy. Raha mamaky tsika any amin'ny marika dia rehefa nandery Maria andeha nitondra menaka ho ahositra amin'i Jesosy ao am-pasana, dia teny an-dalana izy dia efa nanontany tena ary nametra-pantaniana hoe iza no anankidiny vato atsika, iza no anankidiny vato atsika. Fa rehefa nandery zareo dia inona ny zavatra nitranga? Efa nikodiny vato, efa nikodiny vato. Dia nendray koa tsika mametra-pantaniana hoe iza ny anankidiny vato, fa ny anao fantaniana mipetraka nefa le vato efa mikody. Alleluja. Ary rehefa nikody vato, nanakody vato io dia ny anjely ny rahan'ny Tompo, ny anjely mihitsy ny rahan'ny Tompo. Ary io vato io tsy nilaina ny kodiavina mba hivoahan Jesosy. Jesosy tsy nila ny voaka akory, fa ho atsika nampahafantarina an'io hoe nakody ny vato fa efa afaka atao Jesosy. Ary raha mamaky an'io ten'Andriamanitra isika dia miverinao ny hoe aza matahotra, aza matahotra. Fantatro fa Jesosy ny tadavinareo rehefa nitsangana izy, tsy ato izy.
mandehana ozy izy de mandehana de tena ny mpianatra any Galili ny rendez-vous. Efa mahatonga amin'ny rendez-vous an Jesosy ve anao sa mbola any am-pasana ianao no mitady an Jesosy? Efa tsy ao tsony izy. Be da be mbola mitady an Jesosy any am-pasana. Ary hoy izy voalaza hoe maninona no atao maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. De be da be mbola mitady an Jesosy any amin'ny maty. Fa inoko fa ianao tsy any amin'ny maty tsony no mitady ny velona. Aleloia. Nakodian'ny anjely ny vato, nipetrahan'ny anjely ny vato. Maty ny gardien. Vao nahitan'ny anjely fotsiny de maty. Maty toy ny maty. Nakodian'ny anjely ny vato, nipetrahan'ny anjely ny vato. Nijery ny anjely ny mpiandry de natahotra. De nataony lainga hoe sy teneno nangavy hoe nangalarin'ireo Jesosy. Omena vola be nareo a. Tanareo tamin'izany de efa navily ny marina, nividina ny marina, nitakomana ny marina. Fa voasoratra tanaty Matteo, sorata amin'ny Matteo mihitsy hoe lainga iny. Ary mbola zay nolazainy Jiosy hatramin'izao. Fa ny voalaza tato de hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy, velona mandrakizay. Ary efa nomena azy ny fahefana rehetra ny an-danitra izay tetany. Koa anao amin'ity 2019 ity, sy amin'ny hoavy rehetra de aza matahotra ianao. Fa velon Jesosy. Haleloia! Aza matahotra ianao. Efa nikodiny vato. Tsangany Jesosy. Velona mandrakizay izy. Fa zao mandehana fotsiny any amin'ilay nandehanana nasainy nandehanana de any Galili. Ny fiainako atoloko ny tompony Galili, satria miahy isan'andro ny tompony Galili. Ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Ngenoy izay lazainy. Ampiavo izay lazainy tenin'Andriamanitra. Aoko mpankatoa ny teny ianao. De tsy hatahotra ianao. Amen. Velona Jesosy. Velona mandrakizay. De mampahery mihitsy le teny hoe natahotra ary tahaka ny maty ny gardien. Ho anao koa dia ninninona zavatra rehetrarehetra mamefefy. Rehefa hoe Jesosy de mirodana zany. Ary mijery rehefa tsy mbola ao am Jesosy izy de tahaka no maty mihitsy mahita anao. Sy ny anjely manodidina anao. Haleloia! De ndanao izy lazao fa velon Jesosy. Niazakazaka le vehivavy. Nandeha nilaza hoe velon Jesosy. Sady natahotra ozy izy nifaly. Nafana fo mihitsy. Ary mitady hafanam-po salam'izany koa Jesosy androany. Hoe iza ny mafana-foa, sady azakazaka no atahotra, sady faly no matahotra, ilaza amin'ny rehetrarehetra fa velon Jesosy. Iza no itsangana, iza no iteny, iza no andeha, ilaza fa velon Jesosy. Mo ianao va? Mety ve? Andeha ambaratsika any am-paran'ny tany fa velon Jesosy. Satria Andriamanitra velona de raitsika. Andriamanitra nitsangana tamin'ny matiny de raitsika. Azay volaza teo hoe mpanjaka ny mpanjaka izy. Zay moa le hira teo. Andeha ambaratsika hatrany am-paran'ny tany fa Jesosy ny mpanjaka. Mpanjaka ny mpanjaka izy. Iza ny mpanjaka eto tany? Iza ny président eto tany? Fa Jesosy mbola président ambony noho iny. Jesosy mbola mpanjaka ambony mpanjaka. Ary Jesosy ary moa voalaza mihitsy hoe mpanjaka ny mpanjaka. Mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo. Misy zany mpanjaka, misy tompo fa Jesosy mbola mpanjaka ny reny. Jesosy mbola tompony reny. Ambonin'izany rehetra zany. Ary izy hoe izy ny teny taminao izy momba anareo mandrakariva mbarapatonga ny fataperana zao tontolo zao. Ao aminao izy. Eo amintsika izy. Noho izany tsy atahorantsika. Haleloia! Mahereza.